Jatuh kasih cakau Nyang tuvalan ica Diene tiang tani Kane fatsi sawi jeri Fijeu se minuanau Nuya jakami kiu Salamo fa 5:20 tokony andiny voalohany mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Zany tonokirana mpanao salamo zany manentana ny hankalazana an'Andriamanitra mandrakizay doria. Dia tiana ko mba hiampita amintsika tsirairay avy amin'izao takarivo izao. Tena faly ny fo tafaraka aminareo. Ary feno aravona mihitsy avy ao anaty aho. Tafaraka indray isika hiderin'Andriamanitra amin'izao takarivo izao. 5 taona lasa zay no nisy nyity fandaharana antsakera fiderana ity. Ary isaoran'Andriamanitra ny fitantanany. Isaoran'Andriamanitra ny fiarovany. Isaoran'Andriamanitra ny fanomezany fahendrena rehetra na ahafahantsika mianakavy nanatanteraka izany fandaharana antsakera fiderana zany. Isaoran'Andriamanitra ihany koa ny fananantsika mianakavy fotoana, ny dera azy, nanome voninahitra azy tao anatin'izany fandaharana zany. Ary raha tsikaritra reo dia tamin'ny faraparan'ny taona 2024 efa nisy fanamariana izany hoe 5 taona zay niarantsika izany. Niara niderin'Andriamanitra isika, nanandratra ny voninahiny ary niaraka tamin'ireo choral groupe maro be. Tsy teto an-tanin-drazana ihany fa tany ampita ary tsy teto an-tanin'Arivo ihany fa tany amin'ny faritany ihany koa. Izay niray fo, niray saina nidera ilay Andriamanitra mendrika ho dera indrindra. Isaoranazy ny fitantanany ary isaoranazy ny amin'ny zavatra rehetra nataony ho an'ity fikambanana ity. Ny fandaharam-mony nisy nandritra ny 5 taona. Ary tao anatin'izany 5 taona zany dia nisy ny zavatra maro izay nitranga. Ny fitaovana izay ampiasaina moa tahaka ny fitaovana rehetra ihany, indraindray mety ho simba, indraindray mety efa somary antitrantitra. Ary vokatra izany dia niezaka mafy mihitsy ireo teknisiana izay miara-miasa amiko. Manatanteraka, mampiasa ny fahendreny sy ny fahaizany ahafahana mampita ny amintsika ity fandaharana antsakera fiderana ity. Raha mahatsikaritra nareo dia misaotra azy ireo mandrakariva rehefa vita ny fandaharana satria tsapaky loatra ny finiavan'izy ireo mba hahatanteraka ny fandaharana na dia eo azy zany hoe fitaovana mety efa antitra, fitaovana mety ho simba. Noho izany indrindra no ilazana amintsika androany fa ho fanamboarana, ho fanatsarana, ho fanomezam-boninahitra amin'ny fomba ambony kokoa sy tsaratsara kokoa. Dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra rehetra miara-nidinika fa akabahana kely, aka fotoana kely hanamboarana ireo izay tokony ho amboarina, hanoloana izay tokony ho soloana ka ao anatin'ray vorona tsy tahapany eo dia
akabana kely hiato kely mifandarantsika antsakera fiderana ho fanamboarana izany lafiny ara-teknika zay mety tokony solonana mety ho simba raha ivolana sy tapany no vinavinaina hanaovana izany rehetrany ary mangataka anao hitondram-bavaka mandrakariva izany eritreritra sy finiavana anao zavatra tsara n'Andriamanitra zany ary manasa ihany koa anao eto manasa anao zay mpakafy ny fandarana na any ampitan-dranomasina ianao na eto an-toerana ianao de manasa anao raha tianao mba iompo hiaraka hanome fandarana tsara de manasa anao andao mba hanampy amin'ny fanomezana zay iriny fonao ho am'izany fandarana zany ividianana fitaovana hanamboarana an'izay simba efa misy any amin'ny tambajotra serasera any nalefa de any ianareo mahafantatra hoe zao ny tokony atao raha tia hanampy raha tia hanome fitaovana mbivantana ianareo azonareo aterina aty am-poibe zany ary ho atsika ny ampita-dranomasina de mino fa teny izany mihitsy ny etaetanareo hanampy ty fandarana ty manglasa anareo hifandray amin'ny tompon'andraikitra aty amin'ny fédération Madagasikara centre amin'ny département amin'ny fifandraisana tena fanondrina lalina raha isika mianakavy zao miaraka manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra koa de tsy misalasala izay manao izany fanentanana izany hiato eo amin'ny ray volana sy tapany eo zany ho fanamboarana ny fandarantsika tadidio anefa ny fandarana no miato ray volana sy tapany fa ny fiderantsika n'Andriamanitra fanandratsika ny voninany tsy miato izany ataovy izany satria izany ny tezainantsika tatao anaty fandarana ty mba ho mpiderin'Andriamanitra sika zao indrindrysika ny tena maneo amin'Andriamanitra fa tsara izy ka dederao ny Andriamanitsika mino fa ahatonga anao ho mpiderin'Andriamanitra mandrakariva nisy ny fandarana ary tsy hoe amin'ny fotoana tahaka izao ihany fa mandritry ny androm-piainanao koa tsy misalasala manao izany fandarana zany manao izany filazana zany aminareo ary dia hiato kely manomboka androany sy ny volana avril ny fandarantsika antsakera fidarana fa eto am-bavaka aoka mihitsy hivavaka ianao na ho an'ny tompona andraiky na ho an'ny fitaovana mba hahafahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra amin'izany dia mipetraka amin'ny veloma tompoko ary samy hotain'Andriamanitra tsika alohan'ny isarahana de ho tohizako kely ilay salamo fadimy efapolo amby zato teo hamarana antsika azy eo mandomboka mandininy faharoa hankalazanao isan'andro aho sy idera ny anarana mandrakizay doria lehibe Jehova ka tokony hoderainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany ny taranaka rehetra samy idera ny asanao am'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no ho saintsaiko raha izany teny zany de ampiaro eo amin'ny fiainanao mandritra ny fotoana tsy miarahantsika ao anatin'izany fambarozany de miatraka amin'ny velomany tompoko samy miten'Andriamanitra ary aoka hiakatra sy tombo mandrakariva fidiarantsika ilay Andriamanitsika zay tsara loatra velomany tompoko Moving, bana, na